eo tongotrao. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona fahatelo isika izay nianarantsika nandritra ny herinandro eny. Irina dia nitondra vokatsoanao tokoa ny fianarana an'izany ten'Andriamanitra izany. Loha indirantsika ny amin'izany famatinana ny lesona izany dia hivavaka isika. Rainay tsara indrizan-danitro mbola isaoranayna manokana ny fahamarinana izay rehetra omenao anay. Misaotra ihany koa izay mamelombela amin'ny fanahinay ary mampitsinjo zavatsoa izay tsy takatry ny saina ka ary manome toky anay fa tsy ho avelanao irery tokoa izahay. Mangavy anao izahay mba magnisa tokantrano ka aoka ny teny izay ny tokantrano izay mandray ny tenao ankehitriny mba ho tokantrano mba hampahasoavana sy mba hampitahiana ary anjaka ny fiadanana aminaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny lesonantsika moa dia manao hoe ny ao ambadiky ny tantara sasy teny. Ny tsenjery dia amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia atao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tsy miresaka momba ny toe-javatra nahaterahan'i Jesosy Jaona fa izy milaza amintsika fa tonga nofo Jesosy. Mialohan'izany anefa dia milaza amintsika ny amin'ny fisian'i Jesosy mialoha izay nasehony hoe logos izay izy na hoe ny teny ilay mpamorona. Ao amin'ny sasy tenin'ny filazantsarany Jaona isika dia mahita an'i Jesosy maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona tanteraka azy. Nambaran'Andriamanitra tamin'ny olombelona fahazavana madio mamiratra ao anatin'ny aizin'izao tontolo izao izy. Fahazavana izay nekeny sasany ary fahazavana izay nolaviny sasany ihany koa. Amin'izao fotoana izao ity hazavana ity dia mbola mamirapiratra eto amin'izao tontolo izao. Ho raisinao ve izany? Hizara amin'i Jesosy ny voninahiny ve ianao? Fanontaniana mipetraka amintsika izany. Nandritra n'iny herinandro iny dia nijery ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy isika, nijery ny maha-olombelona azy ihany koa, dia ny fanekeny na ny fandavana azy ihany koa sy ireo voninahiny. Hitantsika ny fahamarinan'ny Tompo fa nanomboka tamin'ny fanambarana izany fahamarinana fototra efatra momba ny teny Jesosy i Jaona. Voalohany dia ny fisiany taloha izany, talohan'izao rehetra izao, tamin'ny voalohany hozy izy, ny fifandraisany amin'ny ray izay niaraka tamin'Andriamanitra, ny maha-Andriamanitra azy, Andriamanitra ihany koa izy, dia ny herin'ny mamorona, izy izy no naharinany zavatra rehetra. Miharihary ny fifanoherana hita eo amin'ireo fanambarana roa ireo. Niaraka tamin'Andriamanitra ve izy sa Andriamanitra? Andeha ary hodinitsika amin'ny fitsipitenenana soratra Grika. Voalohany leo le hoe teo amin'Andriamanitra, ilay matohateny. Dia ny latsoratra hoe ilay dia mamaritra zavatra anankiray manokana. Olona anankiray izany antsoina hoe Andriamanitra. Jesosy izany dia niaraka tamin'Andriamanitra iray. Ny faharoa indray ilay hoe Andriamanitra no teny, ny tsy fisian'ny latsoratra voafaritra dia manondro hevitra anankiray. Manambara ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy izany, Andriamanitra izy dia toy izany koa voalaza fa tonga nofo izy. Tsy misy mpanoritra voafaritra ka nanambara ny maha-olombelona azy fa izy dia lehilahy. Satria lehilahy izy dia olombelona tokoa. Izay moa voalazan'ny Jaona manamafy avy manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Ny teny Grika iray hafa tokony tadidintsika dia ilay nampiasain'i Jaona mba ilazana an'i Jesosy ao amin'ny sasy tenin'i Jesosy. Ny dikateny andikana azy, ilay teny izany dia Jesosy ny teny. Inona moa ny teny? Ny teny fanokafana mihitsy dia mampatsiahy ny teny voalohany ao amin'ny Genesisy. Manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary. Ary ahoana ary namorona an'Andriamanitra? Amin'ny teny. Manamafy hatrany ny testamenta vaovao fa Jesosy no namorona ny zavatra rehetra. Izy no teny nanome endrika ny fisian'izao rehetrarehetra izao. Ao amin'ny testamenta taloha ny mpahary dia nanome ny faniriany toetra ho amintsika. Ankehitriny ny mpamorona dia manao an'izany amin'ny endriny ara-batana. Ny toetra teo amintsika izy ara-baky teny hoe nitoby na hoe nanorina an'ilay teo anivontsika.
ary niala tany an-danitra ilay Andriamanitra tsy toa ary lasa zavaboary tsy manan-kery. Nahoana? Satria tiany loatra ireo zavaboary tsy manan-kery ireo zany antsika ka te hanafaka antsika amin'ny ota sy hanome antsika ho avy izay eo anilany. Tao anatin'izany lesona izany ihany koa dia nahitantsika ilay lafin-javatra nozaraina roa dia ny fanekena na ny filazanan'i Jesosy. Tamin'ny voalohany dia voadidiny aizina ara-batana izao tontolo izao. Avy eo Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny dia nanazava n'izao tontolo izao ara-batana ka nanasaraka ny mazava sy ny maizina. Ankehitriny Andriamanitra mihitsy teo amin'ny tenan'i Jesosy dia tonga teo amin'izao tontolo izao izay voahodin'ny aizina ara-panahy mba hanazava izany amin'ny fahazavany. Fa izao tontolo izao izay noforoany dia tsy nahalala azy ozy izy ny ten'Andriamanitra ary tsy te ho hazavainy. Tsy ny rehetra nefa nandany fahazavany, isy ihany nandray azy ary nandray azy ho mpamonjy tokoa. Ny vaovao mahafaly dia izao ho an'izay rehetra nandray azy sy ho antsika rehetra izay mino azy ankehitriny ihany koa dia fanomezana tsara dia tsara no omeny antsika ho tonga zanaka lahy sy ho tonga zanaka vavin'Andriamanitra. Hita tokoa amin'ny filazantsarany Jaona ny fizaran'ny olombelona ho vondrona roa lehibe izany, ireo izay manaiky an' Jesosy sy ireo izay mandahy azy. Ireo izay manaiky moa dia nahita fa tsy voaheloka tokoa izy ireo ary manantona ny mazava ny asan'izy ireo dia vita amin'Andriamanitra ary mahita izy ireo satria hita ny fahazavana ary tonga zanaky ny mazava. Ireo izay mandahy kosa dia voaheloka, tsy tonga amin'ny fahazavana ary tsy tian'izy ireo ny mazava satria hita ny faharatsiany. Jamby izy ireo ary voahilika satria ao anatin'ny faharatsiana rehetra. Ny voninahitry ny Jesosy ihany koa dia nahitantsika an'izany. Soritsory Jaona manao hoe efa hitanay ny voninahiny, dia ny voninahitry ny zanak'ilay tokana izay avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Inona ary io voninahitry Jesosy io? Dia ny andalan-tsoratra masina 3 no manazava azy dia ny Jaona 7:15, ny Jaona 1:4-4 sy ny Jaona 2:20-17. Ny ao amin'ny voalohany indrindra ny voninahitra izay nifaliany tamin'iray talohany nahatongavany ho nofo ary azo ny taorianany akarany tany an-danitra. Ny faharoa dia ny voninahitra ny maha-olombelona, voninahitra izay tsy nakasitrahan'ny olona tamin'izany fotoana izany fa hitan'ny lanitra tamin'ny fiderana. Ary ny fahatelo dia ny voninahitry ny hazo fijaliana teo amin'ny hazo fijaliana no nanehoan'i Jesosy ny voninahiny lehibe indrindra satria nasehony tamin'ny fomba izay tena tsy salasalana ny fitiavan'Andriamanitra ny zavaboariny rehetra. Ity ampamaranana dia ity lahatsoratra Madame White no anamafesantsika azy manao hoe saingy raha miresaka momba ny maha-olombelona any Kristy fony teto tany no ten'Andriamanitra dia milaza mazava tsara koa ny amin'ny fisiny talohan'ny nisiany. Ny teny dia nisy tamin'ny maha-Andriamanitra azy dia amin'ny mahazanak'Andriamanitra mandrakizay azy ao amin'ny firaisana sy ny firaisana amin'ny rainy. I Jesosy Kristy Tompo ilay zanak'Andriamanitra masin'Andriamanitra dia efa nisy hatr'izay olona miavaka kanefa iray amin'iray. Izy no voninahitry ny lanitra, izy no komandiny faharitan'ny tsaina avy any an-danitra ary noraisiny ny fanomezam-boninahitra n'ireo anjely. Misy fahazavana sy voninahitra ao amin'ny fahamarinana fa i Kristy dia iray tamin'iray talohany nanorenana an'izao tontolo izao. Ny rina dia atsapa mandrakariva itsika fa manana tombontsoa manokana miaraka amin'i Jesosy ary mivavaka anao manokana izay mba hitombo finoana, hitombo fanary indrindra haritra amin'ny fanompoana. Amen. Ianay tsara indrizan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, mankasitraka indrindra ny amin'ny fanomezanao ny fahamarinanao ary fankairezanao anay. Aoka Tompo tsisy latsakan-darana izay tsirairay avy izao fa haritra hatramin'ny farany mandra-pahatonga anao eny amin'ny rahony lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.